eny amin'ny fanatanjahantena eny anivon'ny anjerimanontolo kosa indray isika satria dia efa manomboka mahazo vahana ihany koa izy ity eto Madagasikara na somary natorina nandritra ny taona maromaro kanefa amin'izao fotoana izao dia azo lazaina fa tena efa tafaverina tanteraka ary efa miditra miaraka amin'ireo eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena isika ka ho tanterahana ny talata izao ary ny andro maneran-tany fankalazana ny andro maneran-tany eo amin'izay fanatanjahantena eny anivon'ny université izay. Am talata zany dia fankalazana ny journée internationale du sport universitaire na ny hoe andro raisam-pirenena ho an'ny sport ety amin'ny université maneran-tany io ka dia anisan'ny mankalaza an'izay isika eto Madagasikara iray ety Akatso le izy no atao tapakandro hariva manomboka amin'ny 2 dia ny programme avy hatrany dia isy activité sportive et activité culturelle zany ahafahantsika manome lanja an'izany andro lehibe izay nifaritan'ny UNESCO zany ka dia isy ny match vitsivitsy ao misy match de gala mixte izay andraisan'ny mpiara-miombonantoka rehetrarehetra anjara, misy ihany koa ny match de basketball izay ahitana ireo faculté aty amin'ny anjerimanontolo na ny privé na ny public zany dia hitantsika ao. Misy ihany koa ny fampisehoana izay ho ataon'ny handi basket satria dia anisan'ny voasoratra manokana zany ao anatin'izay fenitry ny UNESCO zay ny ampidirana an'ireo sembany. Dia ankoatran'izay moa dia niseho ara-kolotsaina izay mampiavaka ny faritra 2020 mazava loatra izay hoe ety amin'ny université no ahitana an'izany faritra 2020 zany raha eto Madagasikara dia ety amin'ny université angamba no sehatra ahitana ny maro loko amin'izay hoe fiaviana zay. Amin'ny tendray mitoraka ity aloha zany dia eto Antananarivo no ivony fa misy ihany ny fankalazana araky ny fanentanana nataonay izay hoe atao andraisan'ny faritra anjara izany hoe afaka manao seho izay mba azony atao any amin'ny faritra zany ireo université isamparitra araky ny fanentanana sy ny toromarika avy ety amin'ny centrale na zany naty zany nefa dia misy ihany koa ny solotena avy amin'ny isamparitra izay ho tonga anatevin-darana ny ivon'ny fankalazana amin'ny talata eto amin'ny renivohitra.